Nateraka fianana tamin'ny mpanao gazety androany ny teo anivon'ny CDE na ny club développement éthique. Tao anatin'izany no nilazan'ny CDE ny fijerin'izy ireo ny raharaham-pirenena sy ny famahana ny krizy eto amin'ny firenena. Ny CDE izay nilaza fa ilaina ny fanatontosana ny fanelanelana na vaovao sy dinika eo amin'ny samy malagasy. Nanangona ny vaovao volaravoavy eo amin'ny sary Tsiry Rakotoarsan. Manohana ny tokony hanatanterahana fanelanelana vaovao eo anivon'ny CDE, marary avokoa ny ankamaroan'ny sehatra eto amin'ny firenena, ao anatin'izany ny politika, ny toe-karena, fiarahamonina ho iatran'ny CDE. Araka ny fandinian'izy ireo, raha natao hamoahana firenena amin'ny krizy ny sordalana dia tsy nampiarina tanteraka izany, ary hatreto dia mbola manjavozavo ny fivoahana amin'ny krizy ary mbola miseho lany ny tsy vidividy politika. Manoloana andreo ary alana amin'ny fiheverimberenan'ny krizy dia mandroso sosokevitra ny tokony isiany fandraisana andraikitry ny olom-pirenena sy ny fampitomiana eo amin'ny samy malagasy ny CDE. Averikely ny rôle-ny société civile, interpellation, raha izay sy ohatran'ny karazana contre-pouvoir moa zany. Dia ao anatin'izay ny interpellation ny zavatra tsy misy zany zao, zavatra tena problème ngeza be dia resa be momban'iny iny aloha dia efa zavatra efa tena hita sady fa hozaraina sady zany malagasy tsisy misy groupena olona zany efa hitako any anaty gazety any fa anao boycott. Resaka refondation ianao manomboka izy zany hoe hitanao zany fa problème daholo le izy ka ny ankehitriny zany efa misy problème be da be. Io ny CDE zany anisan'ny antsoavo mihitsy amin'ny mpiara-monina malagasy rehetrarehetra hoe aleotsika andray andraikitra amin'izay momba ny zava-misy eto amin'ny firenena fa nanome proposition ny communauté internationale izy tsy afaka hitsabaka ny raha eto amintsika fa ohatrany miandro foantsika ny hoe zao nolazain'ny communauté internationale, zao no atao, zao fa malagasy mihitsy zao tokony andraikitra ary antsoavo ataon'ny CDE sady zany ty hoe andao hiditra ao anatina médiation vaovao ngamba ilaina amin'izao fotoana izao satria ohatrany lasa savoritaka tsy fakahitana tsony izy. Mametraka iay amin'ny ahatanteraka ny fifidianana ny volana me ho avy izao ihany koa ny CDE. Tsotra fotsiny lozika tsotra ny amaliko anao. Ankehitriny zany mbola tsy hita ihany hoe wine ny fifidianana. Aiza piasa bulletin unique tsika, zay zany efa tapaka miny. Izy io ve moa zany sy niavina Lacroix Sopeta tsy fantatra koa ane zao. Ahoana ny fampiasana azy zany ty mbola tsy fantatry malagasy raha teo. Dia manontany fotsiny ary manontany anao ho vita ve le fifidianana ao anatin'izany zany février tsika ty, fin janvier tsika ty. Question apetraka aminao tsotra kely ngamba ny réponse hoe ahoana moa ny anaovana fifidianana ao anatin'ny fotoana fohy ohatr'izay. Everin'ny CDE fa ny fototra ao anatin'izany ny lalam-pandrenana, ny lalàna mikasika ny antoko politika ny tokony diniana ao anatin'ny dinika eo amin'ny samy malagasy. Nosiritan'ny CDE ihany koa fa ilaina amin'ny fanovana ny lalàna goavana, ekina amin'ny fampandrosoana, toy ny lalàna amin'ny feno fitrandrahana renan-kibon'tany sy mikasika ny indostria, ahafahana miantoka amin'ny fampandrosoana ny firenena, indrindra ao aorianan'ny krizy. Ho an'ny CDE dia malagasy ihany ny tompony hoaviny, ary tsy azo hitovirana ny tokony hamaritan'ny malagasy fototra iraisana, ametrahana fijery vaovao, mazava amin'ny fitantanana firenena sy ny harena ao aminy.